Mampiasa ny fitaovana numerika moa amin'izao fotoan'izao ny fitondram-panjakana amin'izay fanaovana karapanondro faobe izay fa raha amin'ny ankapobeny aloha amin'izay tontolo numerika izay dia somary mbola tara eto Madagasikara nefany mbola azo tratrarina tsara izay fahatarana izay ka izay indrindra no antony nametrahana ny drafitra stratégique ara-numerika izay ho hatsaraina sy olaniana ao anatin'ny roa andro mandritra ny atrikasa izay nanomboka androany tary ny ministeran'ny postra ho tateny Mampiona Kotalsony akon'izay. Handalo fanatsarana ary horaketina eo anatrehana ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ministera tsirairay sy ireo andrim-panjakana voakasiky ny firosona makany amin'ny digitalisation ny drafitra stratégique ho fidiran'ny Madagasikara amin'ny administration de proximité ahafahan'ny vahoaka hisitraka ny numerika indrindra fa ireo amin'ny toerana lavitra na misitaka. Raha ny fantatra manko dia tara i Madagasikara amin'izay sehatra ny numerika izay. Afaka mandrosika izay no antony anaovantsika ny hoe encouragena zany ireo opérateur télécom amin'izao fotoana zao anao ny resaka désenclavement. Encouragena ny ministère rehetrarehetra anao ny atao hoe administration de proximité, zany hoe ireo asa mahazatra antsika andavanandro zany dia hoe zahantsika angonina ao anatina portail unique iray ary io portail unique io zany no ahafahan'ny olona zany miditra mampiasa ao ohatra zany zao tsika raha resaka motriny hoe ny resaka ao amin'ny ministèran'ny aménagement territoire zao ohatra ny hoe ny fangalana certificat de juridique reny zany zao tokony ataontsika ao anatin'le portail unique reny momba ny inscription any mpianatra any amin'ny anjerimanontolo reny zao dia tokony ao anatin'le portail unique satria mba ho zavatra iray no ampiasain'ny université rehetrarehetra fa tsy hoe samy manana ny anazy ny université. Nisokatra androany ary haritra 2 andro ny atrikasa andrafetana izay drafitra stratégique ara-numerika izay hamantarana ireo tetikasa laharam-pahamehana ho an'ny ministera tsirairay ho ampidirina ao anatin'izay drafitra izay ary ao anatin'ny fepitoana foezaka.